Madagascar Information. Miarabitsika rehetra ny tokantrano tonga soa eto amin'ity fandaharana manokana ity fandaharana manokana izay anarahantsika orona tsara fanadiadiana iray fanadiadiana lalina natao teny fotony mikasika ny arena kibony tany izay tena mampiaiky ny mponina amin'izao fotoana izao mandalo kiondalana firenetsika kehitriny kiondalana izay nanapahany fitondram-panjakana hevitra fa idirana ny fitrandrahana ireo arena kibony tany ireo afahana mampandroso ny firenena ny tena zava-misy anefa ny arena kibony tany no misy mpitrandraka fa ny fampandrosoana no tsy mbola hita mitaraina ny mponina araka izany amin'izay fitrandrahana izay gaboraraka ny fanomezana alalana tanybe alalana distrika iray ao amin'ny faritra Sofia no nanaovana ity fanadiadiana lalina ity fanadiadiana anapahana fahatsika manapirofo fa atao vitsy anisa tanteraka ny are-pirenena fanadiadiana izay ny arahany mpanao gazety maromaro nanatanteraka raha avy hatrany. Hatramin'ny volana jona anankaty ity commune kely ato amin'ny distrika miarina rivoty ny famtohan'ny masony rehetra fitrandrahana volamena fitrandrahana ataon'ny sinoa aiza ministry mponina aiza ministry ny tontolo iainana ministry narena kibony tany ay zany amin'izao fotoana zao reo miaraiky reo ny mpangalatra tsy tazianaovana asa zay aty mahavoitra no anapoangrinady niritra volana maro ka mandraka kehitriny tsy manaiky ny ipetrahan'ny sinoa ny vahoaka ny somamaniny inona ny fanarahan'ny fanjakana tamin'ny reto sinoa reto ny ministry ny raharaham-bahiny no naneho ny sombotsombon'ny valiteny dia inona ny marimaritra iraisana azon'ilay firenena izay omeny fahasoavana kosa atao dia ny manamora ny fahatongavany mpandraharaha ny zareo eto amintsika manomboka mandeha ny feo efa lasan'ny sinoa ny tany manan-karena rehetra eto amintsika lafo mpitondra fanjakana i Madagasikara anamarinan'izany ny aingy zahay mpanao gazety vitsivitsy anao fanadiadiana tany amin'ny 10 kilometatra mialan'ny somamanina no nandehananay nandalo fiakarana amin'ny Deza eto ny Bevalala commune Ambatsosia aty Abealana na faritra Sofia ny sinoa no nanamboatra ity lalana ity regny mponina avy ao am-pandrana fokontany akaiky indrindra ity tany lasan'ny sinoa ity reto manoro ny habean'ny tany reto tendrombohitra 7 rano fanisana nataonay 590 kilometatra toradroa raha ny fanazavany nomeny reto mponiny reto tonga hatrany amin'ny distrikany Befandrina bauxite d'aluminium manohitra andrahana aty ambonin'ny tendrombohitra lavitra ny mety fanoherana ataon'ny vahoaka madinika eo ipaka ny afantaranao le zavatra hoe misy affaire satria na le fotaka tanterina rehefa tsy mandeha route nationale fa mandeha secondaire dia aveo konkoa le ozine konkoa tsy mandeha tsy miakatra amin'ny ville mo nitoton'le fotaka efa tsy hoe andesina belanana izy ity ny andesina antsoy mo efa totoana aty maizimaizina aty fotsiny dia voatoto avy aty izy dia hop asa mandeha Chine eky asa mandeha tsy haiko eky ny ambany satria raha oza raha ny tegna ara-dalàna amin'ny fieritseretako azy tokony mbo hoe asa zany hoe mitoto le fotaka zany tokony antsoy na ireo mpamboly ireo aza mahay ny faharatsiana ny loza betsaka zavatra maizimaizina amin'ity fitrandrahana ty Abealana amin'ity very fanambola velo reto solotena mbahoaka reto
lozany vokatry ny fitrandrahan'ny sinoa ahinatra amin'ny rano sotrono le rano hoaninay gasy a izy le misy tahery iny de le rano hoaninjareo andraika izy io alaina avy aty andoha rano avy aty io alaina am'teo madio ara-dalàny ohatra ny gaga fa tsy mahita na dia tondro na zanatondro tsisy misy antony manokana hoe tsisy izy taloha zany nisy tany malogno nisy tazany radaka nisy tazany foza naroboezany le raha tagnatin'ny rano toy tsy ananakijana irofana intsony ny omby afaka kelikely isam-bolana 50 ny omby maty latsaka anaty lavaka ataon'ny sinoa hitrandrahan'ny areny eto Ambatosibe alanana inona ary ny tena marina momba izany zavatra rehetra nambary zany tsy lavitra eto no misy trano hipetrahan'ireo sinoa conteneur maromaro voafefy atao anatiny ny nanaitra ireo fitaovana lehibe natao hitrandrahana tsy afaka nakany sary izahay sary nalaina miafy nyty arahantsika ity izy no malagasy mpiaraka amin'reto sinoa reto ny sinoa kosa mihinan-kanina etsy aoriana tsy te hiresaka avara mba tenenao ary izy e mba misy fanontany zay ireo mpanao gazety ampafantaro azy fantaro izy tsy heny zany tsy heny fa iry zareo firy zao mety efatra aesa firy taloha tany angadiny tany aveo aodiny amin'ny masina efa nisy miboaka ia fa misy fo kely mandeha 50 gramma na isaka sasi zany le anaovanjare analyse nazy fa firy taogno ro ty mbola voheriny tao taogno na aiza nankeza le sasany mbola inao sasany no de sinina sasany Tananarivo sasany Mazinga efa nalefa ny sinina ireo ampahana tany nalaina tamin'reto lavaka teto be alanany reto anaovana fanadiadiny raha fanazavany ny mpiandry tanàna eritaona ny nanaovan'ny sinoa zany rehetra zany te ilazy ity gardien ity fa efa lasa ireo sinoa akoatr'izay tsy nisy vaovao azo rehefa tsy nahazo vaovao tamin'ny sinoa mivantana izahay midina nanantona ny lehibe ny fokotany teto ampandrana ity fokotany ity izay tsy manana braokory tato amin'ny sokotry inga président no nampisehoany ireo taratasy momba ny sinoa izay tonga ampelantanany misy taratasy zay ndesinjare ndesinjare taratasy ze taratasy io mo tsy haiko raha teny sinoa fo izy ndesinjare tibelagna tagny taratasy izy tonga voalohany teto niaraka tamin'ny izany zare niakatra teto ia tsisy zare fo fa guide namanjare zay mpandika ty tonga irery teto reto sinoa reto hatrany ambolohany ary io no any taratasy nambarany sefo fokotany io dia ireto ordre de mission avy amin'ny orinasa sinoa tsy misy mihitsy taratasy avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy inona reto président reto taratasy avy tagny reto taratasy inona hono reo sa tsy hainao tsy haiko reto fa napetraka azy reto aminahy fo takoka azy ty misy belagnagny teto amin'ny lehiben'ny fokotany isika vao mahafantatra ny anaran'ny orinasa sinoa manao fitrandrahana eto be alanana Madagascar International Takmainin ity taratasy ity dia mampafantatra amin'ny district ny commune fa hiverina hiasa ty ampandrana be valala ny orinasa mitondra ny daty ny 15 febroary tamin'ny 2012 fifandrifinjavatra sa inona nandritra ny fotoana nandalovanay teto niavaka ny tontolo andro ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra teto amin'ny EPP ampandrana nahazo kit scolaire ny mpianatra rehetra tsy lay avy amin'ny fitondram-batsangariny ireo fa avy amin'ny sinoa mpitrandraka ety an-toerana faly be nareo ravoravo
raisina ny fanampiana ho ny ray aman-dreny saingy betsaka amin'izy ireo no manany mety ho tambiny reto kitapony zaray ny sinoa ireto zahay tompony tany zany misy nandraha mitovy amin'ny zaza megny bombo igny zaza baka misy robohigny amin'ny bombo ke zahay zany hoan'leha mahazo vola hely akagny mandeha mikandra roboko amin'ny vola hely moa tsy mikonty agny amin'leha hoavin'le zaza laha raha laignansika doro tanety baka manimba le tontolo iegnana ke or zany le raha kao sinoa io manimba le tontolo hiaignanay avake manimba le tontolo am'le vefara hoavin'le taranakay amin'ny vefara io zay zany tegna alaignako sinoa zah zany tegna malaigny izy ireo aka namako tsy haike fô aminahy nagniako izy ire afaka niany fa ohatra ordre avy tambony avy ta izy re nandeha teto ohatra fa miteny midigny zany ohatra ny tsiane le madinikiato zany le hata fa miteny volagniny te fô raha misy zany kabary hatanareo nihinay ato zahay tsy tomoigny hanakinare fô le tombony tsoanay fokotany fagnampiagna amin'ny école nahitra bôkitaly nanaovagna plaque maventy beky eto mbo jiro eran'ny tanagnanay zay betsaka ny resaka tsy mazava momby ty raharaha ty inona ny tena marina sy ny fifanarahana nataon'ny vahoaka ifotony tamin'nyreto sinoa tia be alana ny reto nanatona ny braony commune ihany koa izahay eto ny renivohitry ny commune Ambatosy commune tena manan-karena mamokatra sy be ponina ato ny birao an'ny commune saingy nandritra ny andro nandalovanay teto tsy tratranay tato amin'ny birao ny be ny tanàna ny lefiny no nandray anay tsy nisy ho izy ny fifanarahana nataon'ny commune tamin'ireo sinompitrandrika efa ino moa ny azon'tegna atao ia zarefa nahazo alalagna biaka dia ino moa ny azony atao dia miany fô ny hataonjare fô ntegna mbo nahazo ampahany hely dia efa mipetraka tsy afaka anakina zare hoe aina reza mitrandrika arena nkibony tany amin'ny taninay sarotro aminay tonga dia hilazaza satria zare nahazo alalagna ke tsy hain'ny tompona raiky tato amin'ny commune izay tombontsoa tokony hiditra ho azy ireo ny zavatra farany nangatahana izy ireo tamin'ny sinoa dia ny anamboarana ny kanja filalaovam-baolina resaka fampandrosoagna ato amin'ny commune misy zahay ato nandray anjara zareo dia nangatika zay ohatra hoe mba mpianare zahay namboatra terrain baolina io dia nagname vola roa tapitrisa zareo hentiny hanajarisagna terrain de football eto Ambatosy ity io tambony nanomezany sinoa roa tapitrisa ariary io isika rehetra no mitsara raha izay tokoa ny tena saran'ity tamboho ity ilay kanja aloha nijanona ho vovoka be tahaka izao ity distrika Ambealana ity dia iray amin'ireo tena manan-karena ty amin'ny faritry Sofia mamokatra ny tany lemaka tsy hita nonono mamelona ny faritany Mahajanga 3 herinandro lasa zay ny taty 570 ariary ny iraikapokany vary mora lavitra noho ny any Antananarivo saingy faralahy amin'ny lalana tsy misy na dia commune iray amin'ireo 20 mandrafitra ny distrika azy no vita tsara ny lalana saika hita eto Bealanana avokoa ny zavatra rehetra ary tatoato nahazo mpiaramonina vaovao izy ireo ny sinoa teto an-tsena ny fankahitanay tamin'ny be ny tanàna mazava ny fanambarany efa nahazo permis d'exploitation ny sinoa nisy zany ny permis de recherche zay tapitra zany recherche nataonjareo tamin'ny tagno ty dia efa misy koa zany permis d'exploitation zay efa nandalo tao aminay moa zany izy io dia nandalo tagny zany zaho tamin'ny tagno ty efa efatra nandalo tagny tsy hainy be ny tanàna na firy-taona no hitrandrahan'ny sinoa tsy hainy be ny tanàna ihany koa ny velaran-tany marina hitrandrahan'izy ireo fa toa hoe bauxite d'aluminium ono no hitrandrahany eto amin'ny commune inona ny fifanarahan'ny commune sy ny orinasa sinoa misy fifanarahana ve te hoe isy fanamboarana kianja misy taratasy izy io misy romena mbola tsisy zany taratasy fa zareo foana mpagnantaigna rehefa miditra amin'ny phase exploitation zany zay zany
zareo afaka hirekrite mpiasa mandeha amin'ny dimerivo na agnalina mpiasa zay zany fitenenanjareo avekeo le asa soa koa na resaka fagnamboaran-dalana hôpitaly sy ny école zay koa zany lazainjareo hisy fa mbola verbal jiaby fa mbola tsisy contrat taminareo mbola tsy nisy hoe melony idirandrareo fafampiresahana fampirarahana inona no raha ilan'ny commune fampandrosoana anazy nisy zay sa tsy misy io zany mbola tsy nisy fô fa lanin'izay mandalo agny zay magnambara ny hetaheta raha efa tsy tagna zany zareo amin'ny le raha atao agny dia zahay mila tambiny fô tsy magneky ny 0 ariary dia ny tombony be ho azonareo zahay 0 ariary zahay tsy magneky. Inona ny tena marina momby ty fitrandrahana atao amin'ny sinoa eto Bealanana ty nanatona ny solombavam-bahoaka izay izy no iray amin'ireo parlementaire tsy manaiky ny idiran'ny sinoa fotsiny ato amin'ny distrika nahalany azy. Ny olana lehibe indrindra zany dia ny sinoa miasa aty amin'ny distrikiny Bealanana. Manana centre anankiray izy carrière dia ny vokatra rehetra avy any Ameva-tanàna, Ambanja, Befandriana, Mandritsara dia entina traitena aty amin'ny distrikiny Bealanana. Miala 20 km miaran'ny route nationale no misy azy. Dia any zany azo lazaina hoe lavidavitra miafinafina dia any izy no manao ny traitement ny produit rehetra azony alohan'ny anoranana azy any Chine. Tsara marina tsy miteraka vokatsoa, tsy mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka amin'ny distrikiny Bealanana resinoa reo roa taona natongavany taty amin'ny distrikiny Bealanana. Karak'izay betsaka ny vahoaka mitaraina feno lavaka ny toerana iasany tsy fantatra inona ny vokatra karony tsy misy tatitra amin'ny vahoaka dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena manokana indrindrandrindra raha azo atao analana io sinoa io aty amin'ny distrikiny Bealanana. Fa ahoana ary ny tena tafiditra ny sinoa izy ireo nahazo fanambatambazana avy amin'izy ireo niverina teto Antananarivo zahay nanao ny fanadihadiny. Androany tafiditra tamin'ny alpandehizany zanaky Sofia ny mpanao gazety efa nanjary zanaky Sofia ihany koa reto sinoa reto vahiny manokana nanao andihany maromaro tsy tonga ho azy reto sinoa reto tsy mahagaga ihany koa ny fahatongavany eto. Ny ministra Eric Razafimandiny dia tena olona akaiky sinoa izy dia ministra ny asa vaventy tamin'ity gouvernementany Olivier Mafalty zanaky ny faritry Sofia ministra Pia ny faritry Sofia ihany koa nandi fianarana lava tany Chine raha jerena ny CV-ny mahay miteny sinoa fikambany Brown fikambanan'ireo mpianatra nianatra tany Chine fa izay izy no ambarany zanaky Sofia fa manamora ny fampidirana ny sinoa eto Madagasikara. Mandalo eo ambany sokany avokoa ny sinoa vao miakatra ny filohan'ny Repoblika. Ny lehibe ny faritra no azonay feo nandritra ty alpandehizany ity izy izay manaiky 100 isanjato ny fipetrahan'ny sinoa any Bealanana. Arrête tsy manelingeliny vahoaka jiaby faly satria iny tsy satria zanaka amin'ny faritra jiaby akao tafiditra mpiasa ao daholo. Monsieur le chef de région meratsina manapaka anao fa misy apahan'olona maro mitaraina 50 isam-bolana ny omby maty. Vandy zany anaza mamokona vandy zany za lehibe ny faritra mavona tsisy an'izany mandehananareo midina fa zany resaka politika io. Non tsy marina zany za lehibe ny faritra tsisy 50 zany aza mavandy anareo za lehibe ny faritra manamarina an'izany fa io question de politique satria tsy fitiavany reo olo sasasasany parlementaire ao presque opposition daholo fa vandy io ary le resaka hoe vandy zany tsy marina zany consultation publique efa nisy ve efa nisy lazako anareo tsara mandehana midina agny anareo reo chinois aminay eo zareo manko mbola efa nanana permis d'exploitation fa zareo zao permis d'environnement tadiavandreo. Tena faly tokoa ary ve ny vahoaka saosy tadiditsika fa ireto ny ampahany fanehoan-kevitry mimponina tany Bealanana. Mangaty lavaka zare ya tanombe malisa mangaty lavaka sambola na fa manetika mandeha miala kombe anaty lavaka
zany ratsaboa satria lavaka finanan'ombo aka misy lavaka ry biby tsy mahafantatra ny hoe ry lavaka fefa voatsoropaka kave zay ny anaty lavaka io tsisy clé raha zay mifandehany diniana mo fara hoe ohatra farany vitsy dimampolo isam-bolana mimbo maty za fa tegna tia fahan'izy ry ka satria antony agny zany kijanay agny loha raninay ke ary lagninjary ka agny zany nahinary fo zany le raha tsy tianay atan'ologno tsy hainay asy le olo zany magnararotra miala raha nare jiaby akaty ary koa nitansahata zany boka fa tsy raha koragny edy satria fa vita avakagny afantarinarivo aby agny zareo vita anjare raha jiaby ny aka sarintany jare efa ka katikaty raha jiaby njare ke zany ke zany atahoragna amin'ny andro hafa igny asa misy kabary ilazainjare bake tsy afaka baka zany le tantsaha madiniky na ny lehibe ny faritra na ny avy amin'ny commune na ny fokotany samy tsy misy tena mahalala ny momby reto sinoa reto zahay no nikaroko azy tsarotsika fa ity ilay ordre de mission tonga tany amin'ny lehibe ny fokotany nampandrana ity no adresy voalaza fa ipetrahan'ireo sinoa eto Antananarivo Andorano fotsy fokotany Mahalavolona anamarinana azy ireo nitady io trano io zahay niditra teto amin'ny fokotany tahaka izao no navaly ny tompona ndraiky tatato zay tsy nanaiky ny alaintsary nisy taratasy avy any fitsarana nentina polisy teo hoe hanao perquisition tao za mihitsy niaraka tamin'ny zareo tao ka tena tsy mivoay vavady ohatr'izao nataon'le gardien eo amin'ny ana dia hoe ahoana lasa tsy misy nizanizy ao ka tsy afaka miditra fa reo hoe nidéclaré taty amin'ny fokotany hoe entreprise orinasa sa ohatrany olotsotra hoe mipetraka ny trano tranony ianina nge izy io e tranony le tanokolo le député taloha izy eny le ministre taloha koa tranon'io a dia natany faneny reny dia zay ihany fa tsy efa olo-kafa mipetraka ao amin'le trano tsisy olona fa manamboatra zareo trano zareo hitanareo no tiako antanina hoe maninona no teneninareo otrany hoe illicite izy tsy misoratra amin'ny fokotany tsy le orinasa mihitsy tsy déclaré naizanaiza zany lazaiko anao hoe efa nikaranay Bianco sy tany amin'ny police économique eo nanaovana enquête momba an'ireo tsy misy fantatray momba azy fa izy io efa afirina madama efa ela be sa roa taona sa telo taona ny alany zareo tao ny lany tsy fantatray mihitsy ohatrany tsy fampataranay hoe niezaka nitady ny trano izahay saingy vokatra mitovy trano tsy misy afa-tsy mpiandry sisa fa be da be mihitsy ny arasan'andro misy mitady andray foana izy misy an'ireo tomobile menamena be da be polisy za koa tsy te manady fa inona ny tena nataony zareo tato mipetraka sa nataony sa tsy mipetrahany kory ny trano tato mihitsy izy mipetraka na izy nandeha raha ohatrany fampiretareta be tamin'le tompotrano io satria ohatrany nanimba zavatra maro fa reo be da be mipetraka tato mifirifiry tao ny sinoa tao satria izy le mampiditra tsy fantatra tsony na havana na mpiara-miasa na ino ohatrany nataony mihitsy birao sa izy tsy fantatra dia hoe société ray ny tato sa société maromaro fafantaranareo ohatrany ray mpanova taxe nisy gasy ve miaraka amin'ny zareo sa zareo samy zareo tsy fantatra dia ohatrany hoe nanao banky zany koa zareo dia nianatra be le banky zay no fafantarana tsy miodana angamba dia tsy fantatra mihitsy hoe lasasa ohatra misy ny tena lasany malaza ka zany fa tsy hainao hoe malaza zay eto izy aty amparty aty ihany ofa trano firy taona hatramin'izay io tsy voalohany zareo sa mba nandoha ihany izy tamboalohany misy mbola any amin'izay izy ireo sinoa mitrandraka bauxite ireo ireto ny antota taratasy ofisialy azonay ny taratasy avy amin'ny EDBM dia tsy mifanaraka amin'ny foibe toeran'ilay orinasa hita tamin'ny taratasy voarainy lehibe ny fokotany
tany ampandrana be alanana. Orinasa tsy mazava ny momba azy reny vola 5 tapitrisa ariary no misoratra eo amin'ny taratasy avy amin'ny EDBM ho fananganana an'ity orinasa ity. Akoatra io sinotsina aloha hofatrano tsy mazava ny toerana tena misy ny orinasa, manao tsinotsinona ny vahoaka ifotony. Niakatra teto amin'ny ministera ny arenakibon'ny tany ny fanadihadiana nataonay eto Ampandrinomby. Ny andro nandritra ny fotoana ela saika tsy voaray mihitsy azy saingy sendra ny fanena tamin'ny ministry ny arenakibon'ny tany. Noraisiny tato amin'ny Brown niaraka tamin'ireo olona tany nanakavanany. Nanda mafy izy ny fifandraisany amin'ny fidiran'ireo sinoa maro eto amintsika hitrandraka arenakibon'ny tany amin'izao fotoana izao. Izy izay mahafantatra ihany koa ty raharahany be alanany ity ary no amafisiny fa nahazo fahazon-dalana hitrandraka ireo sinoa ireo ny permis d'exploitation. Dia zay aza ny anarana permis ahafahana mitrandraka, permis d'exploitation tsy mbola afaka mitrandraka, lasa permis environnemental zany igny ndray nomena aoriana ny permis d'exploitation. Nefa activité principale dia fitrandrahana, tokony ho izy tokony tsy mbadika. Dia matetiky voafitaka olona raha vao mahita hoe permis d'exploitation dia efa afaka mitrandraka. Dia any Bealanana zany misy izy io depuis 2008, raha misy diso angamba mety tsara io 2008 izy io permis io. Permis de recherche. Permis de recherche. Teko maininy izy io. Dia navadiky tamin'ny septembre 2015. Zay ngamba zay 9 septembre 2015 azono Madagascar aluminium. Dia iny zany nazoana namadihana azy ho permis d'exploitation. Fa mbola tsy manana permis environnemental. Zay lera zay tokony mbola tsy afaka hitrandraka. Akoatra io blabla nambaran'ny ministra ny lalàna ho izy ny tena olana eto amintsika ary ilaina ny fanavozana azy. Rehefa tsy ho hita ihany ny sinoa dia ny momba ny bauxite no nitadiavinay. Atao iny ty zavatra ity. Tsy lavitra fa ny internet dia milaza amin'ny antsiprieny momba ny bauxite. Ny anarana mety vaovao amin'ny sofina fa isan'andro mifanerasera amintsika ny aluminium vokatra fototra azo avy amin'ny bauxite. Hitany amin'ireny kanety isotroana zava-pisotro reny ny fonon-javatra, ny fiarakodia hatramin'ny fiaramanidina. Ireto tany somary mena afaloka ety atampony be valala reto no lazainy lahatsoratra fa tena ahitana azy. Saingy ny vokany eo amin'ny fahasalamana mandritra ny fitrandrahana amin'ny tena zava-doza. Ny fitopolo-isanjaton'ny fotaka mena dia ahitana hydroxyde de sodium izay efa tena nadravarava sy nanimba tany Hongrie sy tany Inde. Ireo singa mpandoto ireo dia tonga hatrany amin'ny nappe phréatique ary ny vovoka avy amin'ny bauxite dia mandoto ny rivotry iainana. Raha 3 tonnes ny fotaka mena alaina mety azona aluminium iray tonne. Mikasika an'ity bauxite ity manokana zay azo lazaina hoe anisan'ireo telo voalohany amin'ireo akora tondrahana avy any ambanin'ny tany azo lazaina hoe mitondra aretina ary polluant izy toxique ho an'ny mponina sy ho an'ny zava-maniry sy ny zava-maniry amin'ny toerana izay trandrahany indrindra ny fitandrahana azy sy ny fanadiovana azy dia mila rano mandeha be dehibe, rano mandeha zany hoe reny rano zany loha rano zany any zany no apetraka le fitrandrahana sy fanadiovana an'izy. Midika zany reo zavatra fakafakany zavatra sy reo anatritra tahitahiny zavatra rehetra moa mandeha amin'ny rano iny dia izay misotro an'iny na mampiasa an'iny rano iny na olona na biby ny zava-maniry an-dalovany potika avokoa raha vao tsy vita voaraka reo fepetra takina amin'ny fomba fanadiovana azy. Tsy mba tahaka ireo akora hafa izay nidina ny vidiny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny bauxite d'aluminium. Nijanona hatramin'ny vidiny hatramin'izay ihany azahoan'ireo orinasa mpitrandraka volabe. Firenena maromaro kosa no efa nanakana ny fitrandrahana azy ankehitriny no ny loza aterany eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina.
isaorantsika ny mpanao gazety Tina Rakoto, Alain Le Pêcheur, Gaëtan Andriatsilavo ary Fetra Rakotondraso niarananao iny fanadiadiana tany Bealalana iny. Mariana moa fa ny MLE na ny etsika amin'ny fahalalana mainao hevitra no naniraka azy ireo nanatanteraka iny fanadiadiana iny afahana mitady ny tena marina tao anatin'izay fitrandrana ary nakibon'ny tany izay. Eto indrindra izy mirala Fetra Rakotondraso sy Gaëtan Andriatsilavo iresaka amintsika ny zavatra niainan'izy ireo nandritra ny fanatanterana iny fanadiadiana iny. Miarahaba anareo. Miarabanao Diana dia efa miarahaba ny mpijery ny fandarana ihany koa. Ie, ny fanontaniana ho apetrakantsika voalohany amin'izy ireo ngamba dia ny hoe nanahoana ny fanaovana ny fanadiadiana tany Bealalana iny, ny fihetseham-po, ny fanatanterahana azy amin'ny ankapobeny. Ngamba raisiko aloha ny fitenenana nandritra ny fotoana ela tokoa no nanomanana ny fanadiadiana izay nitanterahana tamin'ny Bealalana iny ary etona zany dia tiako ny mampafantatra ny olona hoe nisy fanapahan-kevitra izay efa nampahafantarina ny besin'ny maro noraisy ny hetsika ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra hoe isika manomboka izao dia amoaka tsiraidray amin'ireo lazaina hoe grand dossier izay ataon'ny fitondram-panjakana misy fiatraikany mivantana eny amin'ny mponina ihany koa tafiditra ao anatin'ilay tolona ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Andiany voalohany zany ity navoakantsika androany na raha antsika teo teny tany Bealanana nietsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra zany no naniraka anay mpanao gazety hoe midina any Bealanana rehefa avy naheno an'ilay fitarainany mponina tany amin'ny distrika ny Bealanana izay narahantsika teo ny feoan'ireo vahoaka ny Bealanan'ireo ny fanatanterahana n'ilay fanadiadiana dia nisy fanomanana ela izay somary manahirana satria manohitona tomponandraikitra mpanjakana indrindra tombontsoa an'ny olona maro izay mahita tombontsoa ao anatin'ilay fitrandrahana rena zany rehetrarehetra zany tsy maintsy namboarina sy nezahana ny ala taminy mba ahafahana manatanteraka fanadiadiana takireny fanadiadiana izay tena hoe ankehitriny tsy dia misy manao tsony eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa, noho ny antony arabola, noho ny antony teknika, noho ny antony hoe izay hoe fanohitohonana tombontsoa ho an'olombitsy zay kanefa moa zany nafinaritra vita soamantsara ilay fanadiadiana reny na rahantsika teo reny vokany. Ie, mitodika aminao Andriamatoa Gaëtan Andriatsilavo fanontaniana hoe naninona no hoe Bealalana no safidianareo manokana satria maro ihany mantsy ireo faritra izay ahitana izay fitrandrahana arenakibon'ny tany ataontsika hoe atsokosoko izay fa naninona no Bealalana fa tsy Soamamanina ohatra. Miarabanao aloha Diana, miarabany mpijery ny fandarana amin'ity takariva ity ihany koa. Avaliko avy hatrany ny fanontaniana hoe maninona no Bealalana araka ny efa niresahan'ny fetra teo zany dia hoe toerana maro aloha zany tena hoe misy an'io fitrandrahana io fa narenisana fitarainana ihany koa zany Bealanana manokana teo ihany koa le hoe efa tsy dia misy loatra amin'izao fotoana izao ny midina ifotony mijery ny tena zava-misy iainan'ny mponina sy ny fitarainan'ny mponina tahaka ireny zany izay aloha zany ny antony nahatonga an'le hoe isafidiny makany Bealanana. Io ihany koa ny faharoa dia ny hoe amin'ny maha fitrandrahana azy tokony ho fantatry ny vahoaka ihany koa hoe inona ny tena zavatra misy marina iainana any amin'ireny toerana lavitra ireny satria tsara ho marina fa ny nandeha tany an-toerana aloha dia tena nanano sarotra ihany raha izy Soamamanina sy Bealalana zany araka ny efa fanadiadiana narantsika teo any amin'ny 10 kilomètre any aloha ny elanelany. Faharoa manaraka izay miala eo Antsohi ianao zany miditra amin'le croisement makany efa manomboka secondaire le lalana zany efa ratsiratsy ny lalana en plus ny fanadiadiana natao tany an-toerana dia hoe any an-tampona tendrombohitra lavitra ny RN 32 bis angambany izy zay raha tsy diso any no 20 kilomètre miala an'io zany amin'izay fotoana izay ianao mitondra caméra mitondra ny fitaovana rehetrarehetra tsy hainao zay hiandry anao ao anatin'io zay zany ohatrany hoe nampahasarotra an'le fanadiadiana natao ihany koa antony ihany koa nahatonga an'le hoe aleo ny any no safidina satria lavitra izany mba hitaraina an'ireny olo ireny
ahoana ny ahafantarana hoe zao marina ny zavatra misy ihany a zay ihany koa antony ny tenenanay hoe aleo ny tany abealanana no resana satria mitovitovy ihany raha atao ny fanadiadiana hoe ny raha jerena zany a mitovitovy ihany ny somamanina mitranga misy somamanina sy nitranga misy any bealanana ary inoko fa tsy am'ireo toerana ireo ihany no misy anyity trango ity am'izao fotoana zao ie araka zany voalazanao zany ny olana teknika ny alavira amin'ny toerana zany rehetrarehetra zany ny olana sedrainareo nanaovana ny fanadiadiana iny fa hitantsika atao anatiny koa hoe ny ahoana izy isantenenana zany ny interview amin'ny teny vahiny amin'ireo mpitrandraka sinoa teny an-toerana ny fahazahoanan'ireo information moa izy tsika zay amin'ireo rehetrarehetra ireo amin'ny mampanao gazety anareo inona ny tena hoe tsapanareo nandritra an'izay fanadiadiana zay ny tena nanano sarotra indrindraindrindra any fahatsapana aloha zany rehefa tena tonga tany amin'le tampon'ilay tendrombohitra zay ny tiako resana ny olona le ny resan'ny gaetan teo hoe tena toerana lavitra ary raha tonga eny tampon'ilay tendrombohitra tsy voaresaka tao anatin'ilay fanadiadiana teo a tena mangatsika lavitra noho ny rivotra iainantsika eto Antananarivo ny climat iainantsika eto Antananarivo a ny toetrandro any tampon'ilay tendrombohitra fa za manokana zao ny ainan'ilay fanadiadiana rehefa tonga teo atampony a mahita n'ilay abean'ilay tany izay hoe reo tany rehetrarehetra reo a de lasa ny sinoa avokoa ary ny somary nanaitra de zao le niteneniny gaetan teo hoe raha vao miala n'ilay croisement lay sampanana miala kely nantsoe iny ianao hiditra ny bealanana manomboka eo ratsy ny lalana ao aloloha ao tena ratsy ny lalana fa rehefa hiakatra n'ilay tendrombohitra ianao a de tsara ny lalana satria namboarin'ilay orinasa mitrandraka izany hoe misy sary roa samihafa zany ilay lalana fampiasan'ny besiny maro ny olom-pirenena rehetra de mijanony eo tsisy mpikarakara asa kely madinidinika no nataony ministère ny travaux publics tamin'ny fotoanandro ilay ministra taloha fa tsy ty le ministra vaovao ty nanao fa le lalana miakatra n'le tendrombohitra vitany sinoa tsara zay zany isan'ny hoe sary roa samihafa hoe rehefa misy tombontsoa ilain'ilay orinasa mpitrandraka zany a de azony atao tsara ny maninty anarany ny manamboatra n'le lalana zay zany anankiray fa ny faharoa tena nanaitra le district amin'ny bealanana mihitsiny satria le district amin'ny bealanana rehefa tonga any ianao a ambany vohatra tena hoe atao ao anaty farangisosina hoe lavitra andreny fa hitanao kosa nefa le poniny bealanana olona malandilandina zany hoe olona voky sakafo tsy manana olana amina resaka sakafo ny ponina amin'ny bealanana manan-karena ny olona any mianatra ny ankizy ny ray aman-dren'ny mpianatra no mandeha manangana sekoly ny ray aman-dren'ny mpianatra no mandeha miantoka ny mpampianatra miantoka ny seza miantoka ny rehetrarehetra zany hoe le ray aman-dren'ny mpianatra ny lasa fanjakana raha tokony ho asan'ny fanjakana zany ny tiako tenenina nefany a io lalany bealanan'ireo zay tao anatin'le fanadiadiana ny district amin'ny bealanana misy fokotany commune roapolo tsy misy na commune iray azy ao anatiny io district amin'ny bealanana io ka vita ny lalana hoe azo ale rehefa fahavaratra fa de mitokamoninao le commune roapolo miaraka amin'le district zay zany no zavatra ohatrany hoe nanaitra reo zavatra maromaro nyresahako reo hoe district tena manan-karena de mijaly amin'ny lalana lay abean'lay fitrandrahana lasan'lay sinoa de tena tonga eny tampony ianao de miteny hoe lafo Madagasikara zay lasy Madagasikara fa tsisy hevitra tsony efa any man'olona any ny kadasitra am'izay resaka lafo zay hoe tsy ataony le izy raha tsy misy ny tombontsoa le orinasa izay hitantsika atao anaty fanadiadiana mantsy teo fa niteny ny ministry ny raharaham-bahiny Atala Beatrice mikasika an'izay fifanarahana eo amin'ny sinoa zay hoe ny don omen'ny sinozy no afahana hoe ny tambony nangatany zareo zany hoe anamoramora ny entrepreneur moa zany na ny mpitandraka ho tonga eto amintsika tena mijanona eo amin'izay don zay ve le tambony sa hoe misy zavatra fa ambadika zay no ezahanay nadiadiana tao anatin'ity fanadiadiana ity niezaka mihitsy zany hoe iza marina ary le olona hoe tena mifandray tendro a na tsy manaraka ny lalàna indraindray a
mifandray tendro mifampidirana zavatra tsy de ara-dalàna loatra eto amin'ny firenentsika fa mampalahelo ihany raha ohatra hoe noho ny fanampiana voaray ny fitondram-panjakana etseroa amin'ny alalan'ilay antsoina hoe 3P no ivarotana tanindrazana na anaovana zavatra tsy manaraka ny lalàna za zany de tehiteny hoe tsy mety raha tahaka zany ny fanambarana avy amina mpikambana anatin'ny gouvernementa miaiky hoe nikarakara raha hoe manamora misy lalàna eto amintsika anamorana ny fidirany reo mpamatsy vola na ny mpampiasa vola zany fanao ny firenena rehetra zany tsisy mandany zany fa raha ohatra kosa fanamorana tsy manaraka ny lalàna fanamorana tsy manaraka ny fepetry ny fiarahamonina malagasy zany kosa tsy azo ekeny fa zany no hoe gaboraraka ny anaran'izany tsy fanarahan-dalàna ny anaran'izany ary manamora ny kolikoly za de tehiteny mihitsy hoe mandainga zay tsy nilaza fa misy zavatra ambadika mamofopofona kolikoly ambadika ty raharaha any be alàna anyity tsy mampino zany raha zavatra takan'io tsy nandraisana tsy haiko na pot de vin na inona fa ezahana moa zany mbola aka ny vaovao foana hoe hitrandraka hoe inona marina ny tena marina momba nyty raharaha ty misy tokoa ny lalàna mikasika an'izay fitrandrano eo amin'ny arena kibony tany izay ary ho resahantsika izy ity ny vahintsika anankiray anko tonga eto amin'ny ity fanadiadiana manokana ity dia mpikambanao amin'ny fiarahamonim-pirenena miaraabanao andriamatoa Fetra Solofo tonga soa amin'izao fanadidina izao fikazadresaka momba izany miarabanao diana dia miaraba ny mpanao gazety rehetra ary miaraba antsika mianakavy manaraka izao fandarazao koa any tokantrano isanisan'ny avy ienao moa zany mampikambana anao avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izay misehatra amin'ny tontolon'ny arena kibony tany zany ny famolavolana ny lalàna mikasika izany indrindraindrindra ny arena kibony tany fantatsika hoe tafiditra tanteraka ary manandanja tanteraka ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny gasy ny malagasy ve zany efa vonona ny andray an'izany hoe ny fitrandrahana arena kibony tany zany efa vonona ve tsika tsara patsahifina aloha diana raha resaka hoe arena fitrandrana arena kibony tany tsy voazao tsika anao mitrandraka arena kibony tany ny malagasy efa ela anao trandraka ny arena kibony tany fantatsika raha tantara zany ary ny pikaroka ny amin'ny anjerimanontolo mahafantatra tsara hoe toerana taiza sy taizavy nanaovana fitrandrana ary raha resaka hoe akora metaly fotsiny eto manodidina Antananarivo resahako ohatra tsy mahalala zany hoe mangatany zany mangatany zany toerana mamadika ny akora vy ho lasa fitaovam-pambolena isan-karazany raha mandalo iny sotrotsika dia matetika mahita an'ireo fitaovana toy ny angady ny antsa isan-karazana izay ampiariny olona avy any mangatany fiankehitriny ity arena kibony tany ity misy zavatra be dehibe ao anatiny misy ny arena zay azo avy amin'ny hoe fossile ozy ny fitenenana io zany le tena le ara teknika be ny ilazana azy zavatra niainga avy amin'ny hoe ny biby tamin'ny andro taloha fahagola elabe sy ny zava-maniry fahagola elabe no araka ny fivoaran'ny taona sy ny araka vara-boajanahary dia lasa akora reny zavatra eny lasa vy lasa arena kibony tany fa misy karazany hafa koa fa ny tena raha mikasika an'ity be alana an'ity ohatra dia akora azo hotsika le hoe aluminium tsika amin'izao fotoan'izao ampiasaina mihitsy maneran-tany indrindra eto Madagasikara efa mivadika mampiasa ny aluminium daholo ny ankabeazan'ny olona raha manao tomobile ampiasantsika izao dia be dehibe ny misy aluminium anatiny fa raha mijery ny trano moderna amin'izao fotoan'izao miorina eto Antananarivo sy amin'ny faritra lehibe raha Madagasikara dia matetika aluminium ny ampiasaina ka raha hoe itsika ve tena efa ivonona hitrandraka ny arena kibony tany efa tao anaty amintsika malagasa fa ny fomba fandrindrana azy zany no korakora dia mahabe resaka amin'izao fotoan'izao satria tena tsy mitodika makany amin'le hoe makany amin'ny fampandrosoana marina ho an'ny firenena ny fitrandrana arena kibony tany eto Madagasikara araka ny filazako teo misy an'izay lalàna izay misy ireo
taratasy ilaina ao anatin'izay fitrandrahana izay misy ny permis environnemental misy ny permis d'exploitation azonao oetinety ve ny mombamomban'izay ampahafantarina anetokatrany ny fitrandrana rera kibon-tany eto Madagasikara mizara toko hoe tonga dia sokajiko anankiroa mazava avy hatrany ny anankiray a dia le ho an'ny mpitrandraka madinika io le hitantsika le ohatrany hoe mpanivana volamena ny pakan'le mpitrandraka vatosoa any ilakaka ohatra ohatran'izany fa misy koa le orinasa goavana satria miresaka arena kibon-tany goavana zay tena mila vola be mila teknôlôjia maharaka amin'izany mba ahafahana mitrandraka an'le izy ary indrindrindrindra tsy zakatsika eto Madagasikara ny fitrandrahana azy dia ireny a lay ao anatin'ilay lalana anankiray le hoe loi sur les grands investissements miniers Madagasikara na ny LGIM ireo anankiroa ireo a dia ao anatin'ilay code minier daholo zany ny code minier hainantsika amin'izao a code minier lalana tamin'ny 1999 ny farany izay navoazina tamin'ny 2005 io lalana tamin'ny 2005 io a dia mametraka mihitsy hoe misy mizara efatra eo ny permis zay zarain'ny fanjakana misy ny autorisation d'exploitation pour les réserves miniers io zany a tena ngeza be ny vofaritra io hatrany amin'ny 10,000 sy 2 kilomètre touratour tsy mivadimandry zany hoe raha amin'ilay famaritana amin'ilay carré minier amin'izao fotoana zao zay ny carré minier anankiray dia mafisina tsara fa 520 sy 900 metatra tsy mivadimandry dia 400 sy 4 sy 3 alina carré minier zany a no azo ampiasana an'io autorisation io fanomezan-dalana manokana io dia misy indray a ny atao hoe permis ho an'ny permis de recherche raha alina kilomètre tsy mivadimandry zany hoe raha atao amin'ilay carré minier zany a dia 900 sy 10,000 sy 2 alina ny fahatelo a dia ny permis d'exploitation io indray a dia voafetra ao anatin'ny 10 kilomètre tsy mivadimandry zany hoe eo amin'ny 9 sy 500 sy 2 carré minier dia ho an'le mpitrandraka madinika tsotra zany hoe ilay tsy mampiasa fitaovana lehibe loatra tsy mampiasa an'ireny fangadiana sy ny fitaomana raha-mitany be ohatra ny hitantsika tany Somamana satria izay ny tena vaovao tena niainantsika voaka malagasy teto amin'ny niveau firenena tato ato zay dia 100 kilomètre tsy mivadimandry ny aben'ny velaran-tany azo ampiasainy ireo firafitra ireo anankiefatra io dia mametraka mazava tsara fa raha vao manao fitrandrahana dia tokony misy foana ny fangatahana lalana amin'ny azonao hoe permis environnemental zany hoe raha misy fitrandrahana atao dia tsy maintsy tsinjovina foana ny lafiny tontolo iainana na de recherche ranao atao na le hoe fikarohana sao ny atao hoe tontolo iainana tsy le zava-maniry eo ambony ihany zay manko madiso hevitra ny olona matetika indraindray tsy ny zava-maniry eo ambony ihany fa ny zavatra rehetra misy ao anatin'ilay toerana zany hatramin'ny olombelona biby fiompy ny zava-maniry ny rivotra iainana ny rano sotroana zany rehetra zany tsy maintsy jerena avokoa raha ohatra ka iresaka fitrandrahantsika fanontaniana-petraka zany zao dia hoe move tena misy io fahazon-dalana hitrandraka io amin'ity tranga miseho any Bealana an'ity le zava-misy Andriamanito fety hoe manana permis d'exploitation zareo miandry ny permis environnemental zay ve ny voalaza ny lalàna tokoa ohatra mifanohatra tsinona mantsy zany zany zavatra zany ny fanjakana zany ministra mihitsy nanambara hoe miandry permis environnemental reo olo reo izy aloha zany efa nanao fikarohana nandritry ny heritaona reny ny fitaovana hitany reny inona ny tena marina ny marina dia zao ny fitrandrahana ny permis d'exploitation omeny ny ministera misahana ny arena-kibony tany fa ny permis environnemental omeny ny ministera misahana ny tontolo iainana izay ny office national en environnement moa zany no karakaran'izay
raha hitrandraka raha ny tokony ho izy tokony miaraka ireo permis d'exploitation omen'ny ministéran'ny fitrandrana reny ekibontany sy ny permis environnemental izay omen'ny office national amin'ny environnement raha tsy miaraka zany reo taratasy anankiroa ireo tsy tokony afaka anomboka ny fitrandrana fa tia nefa ny anankiray tsy mahazo manao nininona mihitsy ao ambon'le toerana na dia hijery zavatra fotsiny aza raha tsy mahazo an'ilay permis environnemental zany hoe na ametraka ny base vie moa zany le hoe toerana hitobiany fitaovana toerana hipetrahan'ilay mpiasa le orinasa zay anao ny fitrandrahana tsy mahazo mipetraka amin'ny toerana io mihitsy zany raha tsy fa feno dolo zay fepetra zay alohan'ny fotoana ary misy pitsopitsony a misy papaika misy fitsipika sy fipetra maromaro izay apetraky ny permis environnemental zay le hoe cahier de charge environnemental raha tsy ao mihitsy ao anatin'io cahier de charge environnemental io mametraka an'le fipetra rehetra tsy maintsy arahana rehefa alohan'ny hitrandrahana mova izay zavatra hay efa pelatana ny sinoa raha na raha antsika le fanadiadiana teo a mazava tsara ny tenin'ny ngamera hitany ny taratasy ny permis environnemental ny permis d'exploitation fa mbola tsy any aminy ny permis de environnemental dikan'izany tsy tokony afaka anomboka ny fitrandrahana isaorana be dia be anao andriamatoa fety rasolofo ny fotoana moa zany no tsy afahantsika miresaka lava kokoa momba ny mivalapatra momba n'izay fanadadiana izay isaorantsika ianareo any tokantrano nanaiky ny ianareo eto moa zany mialatsiny ny vahiny tamin'ny ity fandaharana manokana ity a isaorana ny ankoa ny ekipa rehetra ny sala tamin'ny fanantotosana ireo ekipa teknika sy ny mpanao gazety mazava ho azy nanao any fanadiadiana iny isaorana ihany koa ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra ny tsiriny ny hevitra nanaovana ny fanadiadiana iny a isaorana ihany koa ianareo mpijery tsara avy any tokantrano any nanaraka hatramin'ny farany a mbola hoezana entina amintsika eto moa zany ny fandaharana tahaka ireny misaotra betsaka anareo ny vahiny teto misy teny farany ary ve mankasitraka antsika rehetra dia amin'ny manaraka ezahanao maromaro ny fanadiadiana ifotony tahaka ity androany ity a mety tsy ho resaka fananantany fa mety resaka hafandray no entin'ny MLE e sady be dia be mihitsy ny resaka rady sosialy manahirana mipodina amin'izao resaka hitan ankasitrahana ianao nandrainay teto tamin'ity androany ity a ankasitrahana ihany koa ny mpijery sy nanaraka ny fandarana rehetra isaorako manokana ny amponina tany be alanana moa zany nandray anay tamin'ny ny fanadiadiana iny dia mbola araka ny tenen'ny fetra hoe mbola isy ny fanadiadiana manaraka misy sakiadiniko kely am'izay misy sakiadiniko kely ohatra hoe miaraba manokana andreo le vahoaka ny be alanana henonay fa hoe mivory amina toerana anankiray izy ireo a miaraka manaraka mivantana nyty fandaharana ity a zay isaoranay hoe ny fandraisana nafa-po nataon'ireo vahoaka ny be alanan'ireo faly zao zareo mahita anazy amin'ny fahita lavitra amin'izao zay fetra silofo ny fitrandrana reny ekibontany a dia isan'ny singa anankiray ao anatin'ny tokony apentana ny toekaren'nypirenena ary tokony andray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena ary zay ny andrasan'ny vahoaka e zay ny andrasan'ny vahoaka ho annay atao anatin'ny firaisamoam-pirenena ny anjara andraikitray dia manaramaso an'izay fampanjariana sy fampanjakana le tena fampandrosoana marina isitrahan'ny tsika mianakavy ny arena zay misy atao anatin'ny tany sy ny firenena ka raha ohatra ka mahazo an'ilay misitraka marina n'ilay arena le otrika arena misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka dia zay ny anay ny tanjona misaotra ataoko ie merina fisaorana asika zay tonga teto amin'ity plateau ity moa zany a dia iny no etsika mamarina ity fandarana manokana iny a isaorana ianareo amin'ny nanaraka indray veloma tompoko Madagascar, information.